Anisan'ny nitondra takaitra noho ny fandalovan'ny rivodozava farany teo ihany koa ny tao anatin'ny distrika n'Antananarivo Avaradrano nitondran'ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena moa ny mponina teny an-toerana tondran'ny voatsirambiny taniny ihany koa izy tao anatin'izany tolotra izany fanazavana. Insikona vai namela takaitra ary teto amin'ny distrika n'Avaradrano izy iny tena nisy fiantraikany voamalimaly azo ao dia nandeha nizara ny fanampiana avy amin'Andriamatoa filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho an'ny traboina 700 ery amin'ny commune Lomanangolo. Torak'izany ihany koa vao mitrangy ny lozy iny dia efa nisy traboina eo amin'ny 700 tery amin'ny lemaka manelanelana any Sabotsina Mena sy Akadikely ihany koa dia nampiakarina taty amin'ny EPP Akadikely zany nisy teo 700 ary dia nalefa nitatitra ary dia mba tondra ihany koa izay voatsirambiny tanana nozaraina tamin'ny avana filoham-pirenena moa amin'ny alalan'ny BNGRC iny dia nahitana voamaina eo amin'ny enimpolo kitabo, nahitana vary eo amin'ny enimpolo kitabo, nahitana vilia sotro ho anna 500 isa avy, nahitana savony, nahitana fanomezana momban'ny kojakoja amin'jenany ireo traboina zany zay zavatra izay.